dia manerina ny fiarahabanantsika ireo tokantrano ireny tena koa ny ambasadeur-ny Joshua faly be mandroso tokantranontsika na ny ampiasany ianao na ny tomobile na iza naiza dia faly be ny ambasadeur-ny Joshua mihaona aminao ary miresaka aminao indray fampianarana larina fahinina amby roapolo ny fampianarantsika izay mitondra ny lohateny hoe fa maninona ry Joshua no tsy mitandrina an'izany didi folo izany valiny a dia satria na ny mpaminany nge fa milaza fa tena tsy maintsy hiala le didi folo e ndio antsika inge vakitsika ny bokyny salamo efa nampianarako antsika teo aloha teo fa ny bokyny salamo iny efa nilaza sady efa nanome sinialina fa ho lasa anankiroa ny Andriamanitra dikazay voatsipaka le didi folo a voatsipaka le didi folo amin'ny teny hoe aza manan'Andriamanikafa fa izao ery ihany aloha vakitsika zany ty teny voatsipaka ty zany aloha aza manan'Andriamanikafa fa izao ihany Exodus toko faharoapolo andinin'ny fahatelo ity teny ity misy ankehitrany dia voatsipaka e aza manan'Andriamanikafa fa izao ihany ao anatin'ny didi folo mantsy io sy lalàna Mose ary anisy lazatsika hoe didi goavana mihitsy io ny ame tsy mahazo manan'Andriamanitra fa tsy anankirery ihany dia iayava rehefa tonga nefa ny mpitondra teny a dia efa nisy fanambarana navoaka any bokyny salamo ary eo moa dia sika preska mpaminany daholo ny eo zany ao amin'ny salamo 45 efa hitantsika moa teny io fa dia famerenina fotsiny amin'ny androany atsika rehetra izay manaraka ny fampianarana ary maniry ny araka amin'le tena mpamonjy zay antsoina aminarana hoe Yahosoa sy dada Yava salamo 45 dia ny 6 sy ny 7 jereo ange ty teny ty ino tsara ary izy ty salamo 45 6 7 ny seza fiandriananao Andriamanitra dia mandrakizay toria ary ny te-hipamarinana ny te-panjakanao tianao ny fahamarinana fahalanao ny eloka koa Andriamanitra zay Andriamanitra ao le Andriamanitra zany zay lazaina hoe manana seza fiandrianana dia lazaina fa mbola manan'Andriamanitra izy mazava be zany fa nanomboka tao amin'ny bokyny salamo nefa nisy fanambarana mandefa ho lasa anankiroa ny Andriamanitra mahitsy be io teny io zany hoe tsy mety andeha ntsony hoe didi folo io satria raha ny didi folo aza zay no heverina fa tsy azo anam-pena tsy azo ny sorana dia efa nilaza Andriamanitra fa misy Andriamanitra anankiroa faharoa avy indray ty mazava be io soratra io zany no porofo fa tsy maintsy miala iny didi folo iny zay natonga azy natao hoe fanaikena taloha fa miditra kosa le fanaikena vaovao zay Yahosoa no mitondra azy ka izay indrindra moa hoe Yahosoa no mitondra nyity zavatra vaovao tya ka raha vao mitenitsika hoe misy Andriamanitra faharoa akoatra ny dada Yava dia efa tsy mety mipetraka ntsony ny didi folo ny dikan'izay fa raha mbola mipetraka ny didi folo amin'izany teny zany dia misy teny mifanohitra goavana be ny dikan'izay fa izany le tena petraka amintsika hoe io Andriamanitra io dia manao ny programmany izy eo amin'ny famonjena ny olona misy programma napetrany izy eny Andriamanitra azy manao ny laminazana izy hoe tiany atao ka ho azavaina amintsika hoe fa ina moa zany ny antony nanomezana ny didi folo ho resantsika indray zay amin'ny fampianarana manaraka eo ina ny antony nanomezana ny zany raha zatra efa ho-potena maninona tsy trandeletena izy nomena zany fa mbola nasiana ny indray aloha fa maninona tsy trandeletena izy nomena satria misy teny roa mifanipaka zao le didi folo miteny hoe za man'Andriamanitra fa za ny bokyny salamo nefa fa miteny hoe misy Andriamanitra faharoa avy ao iza zany no arahana dia zay le hoe ny didi folo zay ho resantsika eo avy eo dia misy laminasa natokana ho an'iny fa tsy iny le mitondra ny famonjena ho anao zay hoe mpelo lalana iny fa ho resantsika rehefa avy eo fa andeo tsika aloha hijery an'ity tantarany hoe naniny Yahosoa nandika an'le didi folo valiny tsy nandika an'le didi folo izy koa hoe tsy nitandrina an'io fa misy laminasa efa mandefa ho avy ny fanaikena vaovao ary hitondra n'io fanaikena vaovao izy efa nampianaran'ny Israeliana ane zany raha vaketsika ny bokyny Jeremia 31 hoe isy ny fanaikena vaovao zay ho avy aleo Jeremia moa ko mbola tateoriny fa aleo le zanak'Andriamanitra no jerevantsika mihitsiny le tenin'ny mpaminany Isaia satria Isaia no mpaminany teo alohany dia Isaia mpaminany ange nefa ny teny fa ho avy ny fanaikena vaovao Isaia 42 Isaia 42 6 alahatritsika araka ny voan'le teny zany Isaia 42 6 dia zao ny voalazany soratra masina miara mamaky deo tsika ny trano any
zao iavay efa niantso anao tamin'ny famarinana ary ny tantana ny tananao ary iaro anao ao ka hanymenao fanekena ho an'ny olona ary fanazavana ny jentilisa. Izany hoe misy fanekena ho avy zay olona izy io, ary io fanekena io dia sady fanekena ho an'ny olona ary ho fanazavana ny jentilisa. Zany ny planin'Andriamanitra amin'ity fanekena ty, ka io le noentiny Yehosoa io, ka rehefa noentiny Yehosoa izy dia ny zavatra nisy tao anatin'le fanekena ho an'ny olona sy fanazavana ny jentilisa mifanohitra amin'le didifolo tarihanao, mifanohitra amin'le fanekena teo aloha. Zany hoe misy fanekena roa misaraka be zany eto ny ray miteny hoe Andriamanitra ray ihany ary tandremo ny sabata, zay le fanekena teo aloha. Ny fanekena anankiray kosany zay nomena ny olona rehetrarehetra kosany ary ho fanazavana ny jentilisa dia zao indray ny hoe anankiroa ny Andriamanitra ary tsy mila mitandrina sabata intsony, satria hita tao amin'ny Yehosoa zay sary zay. Dia mazava be ny sary. Na ianao raha na ianao zany dia mety be ay ve zany, mahitsy be tokoa ngely sary. Fa raha tsy zany dia miady ireo lalànareo, lasa misy lalàna mifanohitra be mihitsy, fa tsy mifanohitra ny lalàna fa misy fanekena ray nipetraka any dia misy fanekena ray mipetraka kosa ny ato. Ilay ny fanekena nipetraka teo le didifolo sy lalàna Mose ho jerevantsika rehefa avy eo. Iny le hoe azana ampiana sady tsy azana esorana tsy azana ampiana. Ato kosa ny Yehosoa ty omeko anao ty hoe ity le any Yehosoa ho fanekena ho an'olo izy ary fanazavana ny jentilisa. Donc mafitsika eo amin'ny Isia 49 indray iny, Isia 49 dia miara mijery tsika rehetrarehetra. Isia 49 fakitsika daholo araka an'izay hitantsika anazy ato. Andininy faheniny Isia toko fa 7:20 49 andininy 6 fakitsika zany andininy fahenina zany. Eno izy mbola zavatra kely foana raha tonga mpanomboka ananatra ny fireneny Jakoba ianao sy ampodiny Israely sisa voaro, fa omeko fanazavana ny jentilisa ianao ary mba ho famonjeko hatrany amin'ny faran'ny tany, sady famonjena ho an'ny jentilisa no fanazavana ny jentilisa ary ho famonjena hatrany amin'ny faran'ny tany. Na mafisina mihitsy zany le teny tarihan'io. Dia ho ambany amin'izay tsika mita hoe ho lasa ho fanekena ho an'ny olona mihitsy izy araka ny andininy fahavalo. Isia 49:9 49:8 azafady. Izao no lazainy avà tamin'ny taona fankasitrahana no nenoko anao ary tamin'ny andro famonjena no namonjeko anao, dia hiaro anao aho ka nomenao ho fanekena ho an'ny olona mba hanangana ny tany indray sy hampandovandova zay efa rava. Lasa ho fanekena ho an'ny olona zany ty olona anankiray ity, satria hoe dia hiaro anao olona zany le fanekena. Dia fantatsika moa zany fa le fanekena resana amin'io dia tsy iza fa le fanekena olona dia Yehosoa zay, izy le fanekena ho azy tontolo zao. Ary ilay nandatsaka ny rano hoe ity ny fanekena vaovao ny amin'ny rako zay latsaka ao amaro famelan-keliko. Fa aleotsika aloha jery ny tenin'ny mpaminany zay le tao amin'ny Isaia, na hitantsika tao amin'ny Salamo hoe ho lasa roa le Andriamanitra. Zao ndray tsika mahita mihitsy ny fa isy ny fanekena vaovao dia nitsindrina mihitsy fa tsy mitovy amin'ny didifolo io. Na mafisy ny Jeremia amin'izay fa tsy didifolo ty fanekena vaovao ty, tahaka le olona mirediredy foana hoe didifolo hoe didifolo. Mahitsy be ny tenin'ny Jeremia hoe tsy mitovy amin'ny didifolo. Any hoe miala zany didifolo ny tika zay atsika zay miaina ny tokantrano any hoe tsy misy didifolo tsony rehefa miaraka amin'ity fanekena vaovao ty zay le atao hoe Yehosoa le tena izy le afaka amin'ny fahotana zay miaraka aminy ary tsy manota intsony zay miaraka aminy hiantsona antsika maneran-tany hoe fotoana ora fidirana anarana amin'ny Yehosoa amin'izay, satria akaiky loatra ny fotoana hopotika zao tontolo zao diraingany nareo. Dao avy akentsika amin'ny bokin'ny Jeremia toko 1:30 andininy 1:30 ozy nareo izy aiza koa no potika eo. Eo hitantsika eo ary Jeremia 31 dia ny andininy 31. Dao akentsika liara ny fanamafisana ny teny nambaran'ny Jeremia mpaminany amin'izay. Jeremia 31:31 indro avy ny andro hoy avà zay anaovako fanekena vaovao amin'ny taranak'i Israely sy ny taranak'i Joda. Any hoe ity zany dia misy fanekena vaovao
ho atao amin'ny taranak'israely sy ny taranak'juda fa tsy mijanona io. Fa hitantsika tsara fa nikisaka nakany amin'ny jentilisana izy, alasa fanazavana ho any jentilisa mihitsy zany izy ary famonjena ny aparany tany. Vety moa dia natao presi hoe nahazo koa ny zanak'Israely, satria nitary amin'ny Isaia tsy tafiditra ny Israely ihany, fa io le famonjen'Andriamanitra ho an'ny hafa firenena. Fa kosany atao amin'ny Jeremia vao nampidirina ny Israely ihany hoe mahazo koa nareo fa io hitantsika io ka ino tsara fa mahazo ny Israelianina. Ka ity fanekena ty io zy ny teniny dia zao hoe nefa tsy araka ny fanekena nataoko tamin'ny razany tamin'ny andro nitantanako azy nitondra azy nivoaka avy amin'ny tany Egypta. Ka ino moa le fanekena nomeny io Andriamanitra io any zanak'Israely tamin'izy niala avy any Egypta? Inona ny fanekena nomena azy? Dia ny didy folo sy lalàna Mose. Iny le hitantsika tao amin'ny Exode toko 8:3-5 hoe nomena fanekena ny zanak'Israely rehefa nampianarana lavabe teto miny iny le fanekena nomena azy. Dia io dia Andriamanitra hoe tsy araka ny didy folo sy lalàna Mose iny, zay le hoe tsy araka ny fanekena nataoko tamin'ny razany tamin'ny andro nitantanako azy nitondra azy nivoaka avy tany amin'ny tany Egypta, tsy mitovy amin'ny didy folo ny dikan'izany teny zany, ary tsy didy folo sy lalàna Mose no anatin'ity fanekena ity fa lalàna ny Yahoshua. Mahitsy be io teny io ary miara-mitan'io teny io tsika dok avy tsika amin'ny teny frantsay izy fa izy ireny izy dia nivadika ny fanekeko nefa izao nivady no iava. Tena tsy mety amin'io tsony aho izy, tsy hanao an'io tsony tsy araka ny didy folo io. Zay mahay tsara mihitsika mazay hoe tsy araka ny fanekena nataoko taminy fony izy nivoaka avy any amin'ny tany Egypta, tsy mitovy amin'iny. Zany hoe miala dao zany zay toe-tsaina manao hoe mitovitovy amin'iny esory fa tsy mety. Tia zao le Andriamanitra efa mazava be fanakony ny Andriamanitra nambarany boky ny Salamo teo. Ahoana moa zany ny ametrahana hoe mbola mitandrana didy folo ihany miaraka amin'io fanekena vaovao io, sady teny roa mifanipaka anie zany. Mazava zany fa misy didy vaovao koa amin'ny mahavaovao anazy, dia misy didy vaovao fanekena vaovao le izy ifanaovan'Andriamanitra amin'ny olona. Ho jerevantsika hoe inona daholo ny antony naovana le fanekena. Zay moa sary ho jerevantsika zay amin'ny aoriana hoe ina moa zany ny antony nanomezan'ilay didy folo dia ao anatin'izay tsika mijery hoe fa inona daholo ny antony le fanekena azy. Ka planin'Andriamanitra daholo zany ho iarahantsika mahita eto zany. Dao vaketsika indray izy io amin'ny teny frantsay dia sao dia mba diso kosa ny aty teny gasy ty fa atao amin'ny teny frantsay vao tena mety hoe le didy folo ihany io. Ndao jerevantsika moa le izy didy folo ihany ve Jérémia 31:31 voilà. Daontsika hijery anazy zany Jérémia 31:31 voilà. Jérémie 31:31 voici les jours viennent dit l'Éternel, ary io ary fa tonga ny andro hoy ilay mandrakizay, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Zay anaovako fanekena vaovao amin'ny tranon'ny Israely sy ny tranon'ny Jodia, amin'ny tranon'ny Joda. Fa zay moa zany resana azy, zany hoe amin'ny zanak'Israely sy amin'ny zanaky Joda zany. 32 non comme l'alliance que j'ai traité avec leur père. Non izy tsy mitovy amin'ilay alliance zay nifanaovako tamin'ny ray aman-dreniny tany aloha tany. Le jour où je l'ai saisi par la main, tamin'ny andro zay nandraisako azy tamin'ny tanako, pour le faire sortir du pays d'Égypte, mba tonga azy hoentiko mivoaka makany Égypte. L'alliance qu'ils ont violée, lay fifanekena zay mpiteny quoique je fusse leur maître dit l'Éternel, nefa za mihitsy niara-no mpanjakany sy tompony tsy naraha iny le teniko. Eto zany le ten'Andriamanitra de non comme l'alliance que je traité avec leur père, c'est-à-dire zany hoe tsy araka le fanekena fanaovako tamin'ny razambeny, zany hoe non comme l'alliance que je traitais, cette alliance là c'est les 10 commandements et le sabbat tout. Any hoe tsy nididy fosy lalana Mose zany, zay dikan'izany. Mahitsy be mihitsy reto zany hoe misy fanekena anankiroa samihafa mihitsy zany dikan'izay. Ary zay le jerevantsika amin'ny fampianarana manaraka hoe lay fanekena anankiroa samihafa. Ary tadidina kely zay zany eo amin'ny teknisana zay mandray antsoratra ny zandram-bareto hoe misy fanekena roa samihafa ho azafaintsika mila hoe inona no mahasamihafa an'ireo fanekena reo, satria
lay fanekena didifolo de tany aloha tany lolovakitsika le hoe fanekena didifolo a de tia nefa misy fanekena vaovao koa ty tsika le jery hoe misy fanekena teny aloha tany a de ny didifolo zany vakitsika ny Deutéronomia toko faefatra angaminy izy iny 4:13 lovakitsika reo rankazay marina zay teny zay Deutéronomia 4 5:13 zay Deutéronomia 4:13 dia nambarany taminareo ny fanekeny a zay nandidiany anareo de araina de ny didifolo ary nosoratany tamin'ny vato fisaka roa reo de moa zany ny santionan'le fanekena ny didifolo fa izy io fanekena io a didifolo sy lana Moshe zay nambara teo amin'ny tendrombohitra Sinay vakitsika zany zay a le Exodosy a toko 7:20 a Exodosy 19 ty zany le fanekena tamin'izany fotoana zany natokana ho an'ny zanak'Israely de tsy mifanaraka amin'io zany tenin'Andriamanitra lay le omeko anareo nomboka ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahadimy vakitsika le zany Exodosy 19 a nomboka amin'ny 3 ka hatramin'ny 5 fanamarena amitsika hoe ity le fanekena taloha ary Moshe niakatra ao amin'Andriamanitra de niantso azy ary avato ao tendrombohitra ka nanao hoe izao no lazainao amin'ny tanàna Jakoba sy ambaranao amin'ny zanak'Israely ianareo efa nahita zay nataoko tamin'ny Egyptianina sy tamin'ny tonako anareo tamin'ny latriny voromahery a ary tamin'ny nampankanesako anareo ho aty amiko ko ankehitriny raha hitandrina ny fiako tokoa ianareo a ka hitandrina ny fanekeko io le fanekena nomena ny zanak'Israely izy io le fanekena niarahany tamin'ny Andriamanitra tamin'ny fotoana ary niaraka tamin'ny Moshe io le fanekena talo io natokana ho any zanak'Israely tokoa izy io hoe zao ny ambaranao amin'ny tanàna Jakoba sy ambaranao amin'ny zanak'Israely io izy io natokana ho any zanak'Israely de ity fanekena vaovao ty kosa aloha izy Andriamanitra tsy mifanaraka am'le didifolo io a ary tsy mifanaraka amin'ny lalàna Moshe zay le hoe tsy manaraka amin'ny fanekena io le 15 hitantsika eo a io le raha mihain'ny feoko tokoa ianareo ka mitandrina ny fanekeko ka le fanekena tamin'izany de nisoratany tao anatin'ny boky sy ojerevantsika manokana fetsika motsika hijery an'le hoe fa maniny Ahosoany nandika an'le didifolo ka izy tsy nandikany izy fa tsy nandeha tao anatin'le didifolo izy zay ny marina tsy nandeha tao anatin'ny didifolo zany mihitsy zany Ahosoa zany zay le zanak'Andriamanitra tena marina fa lay misandoka ho zanak'Andriamanitra zay tena tsy izy mihitsiny fa tena misandoka ho zanak'Andriamanitra ary nanipy olona be deaibe nakany amin'ny elo le Andriamanitra tsy izy natsonareo a elo le misandoka le teny hoe tsy maintsy tandremana ny didifolo na tsy hipirineny amin'ny elo daholo nareo ahoana moa ty tena Andriamanitra ty hoe tsy azo nampiana ngeny teniny tsy azo any esoany aiza zany ny ampidianareo ny ty Andriamanitra faharoa ty jereo tsara le teny a leo apitsitsika kely satria fa eto antsika namoan'Andriamanitra teny zany io soratra masina io hoe tsy azo nampiana ny didifolo sy lana Moshe leo somary miditra kely atsika Deutéronomia toko efatra andinin'ny faharoa zao voalazana eto aza ampianareo ny teny zay andidiko anareo ary aza anesiko anareo fa atandremo ny didiny ava Andriamanitra reo zay andidiko anareo ny didin'Andriamanitra eo amin'ny didifolo sy lana Moshe zany a de tsy azo anampiana ary tsy azo anesovana ka tsy mety mihitsy ny zany ny ampidirana n'lay hoe Andriamanitra anankiroa hiditra ao anatin'ity teny ity zany no mahatonga ny hoe tsy maintsy miala io fanekena taloha io a fa hiditra ny fanekena vaovao ao amin'ny fanekena vaovao mety be ny Andriamanitra anankiroa fa ny fanekena taloha tsy mety mihitsy ny fanekena taloha hoe isy Andriamanitra anankiroa zay no mahatonga ny hoe tsy azo entina tsony ny didifolo sy lana Moshe am'izao vanantsika zao adalany zay olona mitandrina didifolo ary vokatrio a io nareo tsy mety afaka amin'ny fahotana io didifolo tandremanareo iny tsy mety mahafaka anareo amin'ny fahotana fa ny atao amin'ny Ahosoa kosa de tena afaka amin'ny fahotana ary tsy mahay manota intsony aiza ny atsarana be atao amin'ny Ahosoa mampilendalenda be ao zay olona teo any amin'ny lanitry zany fa le olona ho any amin'ny elo tsy mivaky lohan'izany izy ka samy tsy mitovy moa io mondiny ho any amin'ny lanitry de mifaly miaraka amin'ny Ahosoa fa ny mondiny olona ho any amin'ny elo de any amin'ny elo izy ho any amin'ny elo zany de efa mitatiny vokany manomboka aty de efa mitatiny fahoriana ka za kosa nefa miteny antsika hoe aleo miaraka amin'ny Ahosoa am'zay tsy le hoe miaraka amin'ny Ahosoa sady Ahosoa ange tena manja kely ny tsara tarehy be ny oaitsaiky tsony a zany ka tena Andriamanitra zany tsy le hoe miaraka am'le tena tsara be mihitsy sady mpamonjy ny mpanafaka ny mpanasitrana mpanome fiainana mandrakizay mitondra ny amin'ny lanitry lanitra atsara zay natonga nateny hoe manja be izy manja le fiarahana aminy matsiro tena mety be mihitsy ny atsisy taka azy dao miaraka aminy zay ny teny zay ady aminy hoe dao miaraka aminy aza mianana tsony fa dao miaraka aminy dao nao brady eso amin'ny Ahosoa am'zay hoe tena misaotra betsika Ahosoa fa tena tsara be ny nataonao a de ndao ary
satria hitantsika am'izay le fanekena vaovao de zay lefa nyteny ndray le mpaminany namoaka fanambarana ndray ny mpaminany lehibe zay tsisa fa Yehosoa zay tsy azo navina fa mitondra ny fanekena vaovao izy ndray jerevantsika am'izay izy natao hoe fanekena vaovao ity ny fanekena vaovao ny am'rako aiza moa izy iny alo somary jerevantsika kely vetivetika amin'ny soratra masina fa Matthieu toko fahafiry Matthieu toko fahaenina amby roapolo andininy valo amby roapolo Matthieu 26-28 vakitsika zany Matthieu 26-28 tsy maintsy mijery kely baiboly ndraindray satria ela be le resaka voatery tsy anaty baiboly ndraindray mijery direct antiny application Matthieu 26 de amin'noko mindininy fa ny ambanimbany any jerevantsika de sady ampifaliana be mihitsy itenenantsika an'ity hoe tonga ny fanekena vaovao zay nandatsana andrany ary raha mbola ninana izy de nandray ny mofo Yehosoa ka no ny efa nisaotra izy de novakiny ka natolon'ny mpianatra de ho izy raisy fahany fehitiny tenako zay aloha ny enina amby roapolo zay Matthieu 26-27 indray ary ndray ny kapoaka ndray izy ka noho ny efa nisaotra dia natolony azy ka nataony hoe sotronareo rehetra ity kapoaka ity fa ity no andiny fa valo amby roapolo ndray fa ity no rako de ny amin'ny fanekena zay latsaka ho amin'ny maro ho famelan-keloko zay izany hoe tena nipetraka ny fanekena vaovao zay nandatsany Yehosoa ny ranika izy moa haitsika rehetra fa maty izy toy ny fijaliana ary rehefa maty Yehosoa de nipetraka ny fanekena vaovao zany hoe ny valiny teny zany hoe nandika an'le didifolo ve Yehosoa ary tsy nitanina valy mitsia fa efa mametraka ny fanekena vaovao izy satria io fanekena vaovao io ao de misy didiny ray ao anatiny ao ary io no efa rahany Yehosoa zany hoe ny didiny ray tao amin'le fanekena vaovao zany de zao anankiroa ny Andriamanitra ary tsy mila mitandrana didifolo tsony satria efa io Andriamanitra io rehefa niasa tamin'ny sabata hitantsika tao amin'ny fampianarana larana fa 5 amby roapolo teo niasa tamin'ny andro sabata izy ka ny didy eo amin'ny fanekena vaovao zany roa ny Andriamanitra hitantsika nyteneny tao amin'ny boky ny Salamo io ary natonga ny Yehosoa le nivonoana io tao amin'ny larana fa 5 amby roapolo ary ihany koa ao anatin'izany de tsy mila mitandrina sabata ary zay reny tonga ny Jesosy nitora-bato anazy hoe hotorana vato izy tsy afaka namono satria mbola sy tonga le fotoana zay le zay ka eo am'izany sary zany zany le zanantsika mihitsy ny hoe tanteraka fa misy ny fanekena vaovao ka noho ny amin'ny Yehosoa nandeha tamin'le fanekena vaovao noho ny amin'izy nandeha tao amin'le fanekena vaovao de tsy mitovy tao amin'ny fihetsika tao amin'ny fanekena taloha zay ny didifolo sy lana Mose satria fanekena koa iny tsy nitovy tamin'iny ny fanekena vaovao satria ny ao amin'ny fanekena vaovao ny Andriamanitra anankiroa de ny dada Iavasy Yehosoa ary eo amin'ny fanekena vaovao miasa miandro sabata zay tsy azo atao mihitsy nefa de dada Iavah mihitsy no miasa miandro sabata anao am'izany mba tena samihafa mihitsy izy ary raha voadiso amin'ny anakika de efa meloko amin'izy rehetra efa tsy mety tsony zany satria hoe tsy azo anam-pina tsy azo enesoana de mazava zany fa mivalonany le fanekena taloha fa tsy afaka miaraka amin'ny Yehosoa zany ary Yehosoa tena hafa mihitsy izy tsy mahazo miaraka amin'ny didifolo koa zay miaraka aminy fa Yehosoa manany azy manokana zay le hoe fanekena vaovao ary eo anatin'le fanekena vaovao de misy lalàna de lalànao de zao tsy mahay manota intsony zay le lalànao de zay ny amarana antsika ny teniny lay hoe Yehosoa ve naninona nandika didifolo de satria ny antony efa mametraka ny fanekena vaovao izy roa ny Andriamanitra an'le didifolo zafady fanekena vaovao ary tsy mitandrina sabata intsony zay le hoe fanekena vaovao zay do raha vaketsika tsara ny teny zao ny lalànany Yehosoa aza manota intsony zay no vaketsika voalohany de manana lalàna aleloha vaketsika le Jaune 12 49-50 Jaune 12 misy lalàna ny men'Andriamanitra azy tsy azonao lavina mihitsy zao ny didiny men'Andriamanitra anazy zao tsika rehetra tokantrano ary mafinaritra be zany na toe Yehosoa zany raha tsy ianareo Yehosoa le tena mafinaritra be ay zany hatsaran'zany Yehosoa zany do eraka aminy am'izay voary daoly am'izay ny tokantrano rehetra alaminy daoly ny fianakaviana ray manontolo ny vady aman-tsanaka dao manatona ny Yehosoa daholy am'izay tsy misy mipetrapetraka any an-trano antsony fa ta de miainga daholy hoe hoany amin'ny Yehosoa tsika riankonako malalako indrindra ty tsara be ny miaraka amin'ny Yehosoa zany na teo tokantrano tena milamina sy mahafinaritra miaraka amin'ny Yehosoa Jaune 12-49-50 satria zao tsy niteny ho ahy fa ny ray izy naniraka izy no nandidy azy io lazaiko sy izy ho toriko
ary fantatro fa fiainana mandrakizay ny didiny ka zay lazaiko de lazaiko araka an'izay nylazany indray tamiko. Mametraka mihitsy zany le ten'Andriamanitra ato hoe ahoana moa zany misy didy nomen'Andriamanitra zay hitana tsara io. Ny ray no naniraka ary nandidy azy eo lazaiko zay toriko fa fiainana mandrakizay ny didiny ny amin'ny andiny fa dimapolo io. Lay teny nomenan'ny Yehosoa zany de ity fanekena vaovao ty zany zay Yehosoa le fanekena vaovao de misy didy ao anatiny ao ary zay didy zay nao raha tsika rehetra zay na te didiny Yehosoa raha ho an'ny tsy malala zany zay tsonatsika hoe tsy aleo hoe manaraka ny Yehosoa am'zay de manaraka an'le didy vaovao sy ny fanekena vaovao tsara be zany. Aza miaraka na hoe taloha ve de mety aloha iny hoany aleo miaraka amin'ny vaovao am'zay zay de zay na tonga ny Yehosoa nenjeny jio satria nodikany le fanekena taloha ka ho anao zany zay miaraka amin'ny Yehosoa dikan'izany miady amin'ny jiosy ianao fa raha vao mifanaraka amin'ny jiosy ianao tsy izy io fa ny tena fanekena vaovao de tena mahasosotra mafy ny jiosy manak'androany. Fa raha ianao zany milaza fa miaraka amin'ny fanekena vaovao zany ka mitandrina didifolo de tsy izy ianao fa Yehosoa hita mihitsy fa zay namonoana anazy tsy nitandrana didifolo izy tsy nitandrana izy de zay namonoana zareo anazy. Fa raha nitandrina izy ho ina moa tokony hamonoana azy fa tokony nataon'izy hoe izy hoe ay ve itsika samitsika ihany ataovy mafy ary fa mety be ny nataonao fa matoy izy ny vonoana tsy mitovy le zavatra nitoriana tandremo tsara fa raha zavatra nitovy moa inona tokony famonoana fa tsy mitovy le izy de nefa raha tamin'ny famonoan'ny Yehosoa. Ary zao ny tenin'ny Yehosoa tsara indrindra atao amin'le fanekena vaovao aza manao taintsony zay le tena teny mahafinaritra indrindra aza manao taintsony lalànan'ny Yehosoa zany ary amarenantsika ny teny zao ny teneniny Jaona toko fahavalo andininy faraiky ambin'ny folo io toko sy andininy ray ihany meko anao de ampy zay Jaona 8:11 de zao ny teniny zao ny voalazany ary hoy izy tsy misy tompoko de hoy Yehosoa za koa de tsy manameloko anao mandehana ary am'izao sisy zao kosa aza manota intsony zay le tenin'le Yehosoa le tena izy zay zany natoe tena fahamanjana sy fahatsarana tsisy ohatr' zany manjakely mihitsy ny Yehosoa am'zany teny zany hoe aza manao taintsony ary zay teo manjamanja rehetra am'ty tany ty de zao ny teniko hoe manana tona ny Yehosoa de lasa manja be anao satria maniny aza manao taintsony izy Yehosoa fa zany olona tsy manao taintsony zany ange ny manja be indrindra zay zany ho anareo mpanara-damody reny manarany Yehosoa fa raha de mivadika manja be satria ny olona tsy manao taintsony sy maferitraina tsy mba mijaly tsy mila manamboatra tarehy fa de ay plastika be ny tarehy raha vao miaraka amin'ny Yehosoa mety be mihitsy reny mivalim-bana rehetra de mitsikitsiky be mihitsy hitanareo za tsikitsiky be mihitsy satria maninona miaraka amin'ny Yehosoa de mitsikitsiky daholo tsy haiko le teknisian nareo na mba mitsiky reo na tsy mitsiky fa de zalo de tsy ny aloha fantatry na tsiky be miaraka amin'ny Yehosoa manjakely mihitsy zany Yehosoa zany mampitsiky mihitsy ny mampifalifaly izy ka izay zany amarana ny teny Yehosoa tena nandika ny didifolo izy ny olona fa nyteny izy tsy nitandrina izy satria maninona tsy nipetraka atao anatin'le fanekena didifolo izy fa efa mandeha ao anatin'ny didy nametrahana azy izy de ny lalànan'ny dadaka avy nomena azy lalàna ao anatin'le fanekena vaovao de mazava be zay fa tsy nitandrina didifolo izy zay moa zany fa de mipetraka indray ny fanotainantsika hoe fa inona zany ny antony nanomezana an'le didifolo de inon'iny atao iny zany matoa nomena zahatra horavana ve de maninona ny mbola nomena fa maninona tsy trany de le tokony hipetraka foana napetraka teo zay indrindra no valintsika eto hoe maninona no nomena le didifolo sy lalàna Mose andrebirebena olona ve de hitatsika eo aloha fa hoe andrebirebena ve sa hoana fa misy antony nanomezana an'iny ary aiza ny tanjona raha manome an'iny Andriamanitra de ny tanjona aloha zany de efa meko anao valiny fo any amin'ny tany Kanana fa tsy makany amin'Andriamanitra zany fa ny makany amin'Andriamanitra ho any amin'ny dada Iava na Elohei na Elohim Iava sy Yehosoa de zao ny makany izay miaraka amin'ny Yehosoa ka mitandrina ny didiny Yehosoa le hoe aza manao taintsony zay any miditsy ny amin'ny lanitry zay ny tafiditra any ka zay le tsokana hoe manja be miaraka amin'ny Yehosoa ay tahaka reny reny zay teo manja rehetra vy maka ty amin'ny Yehosoa am'zay fa teny hitanao zany hoe mahafinaritra sady faly ny fo faly ny saina ravoravo ny fanahy tsy hitatsony zay lazana azy mbo tena hoe misy azy hoe miakatra velona zany ny fanahy sy ny saina ho any amin'ny Yehosoa ao amin'ny Yehosoa rery any hitanao zany hitanao ny fifaliana eto amin'ny Yehosoa raha tsy mahitany hoe de tongava ty de hifaly araka aminay tsara be Yehosoa zay fa mifarana treo ny teny de ozy le any am'izao tontolo zao any any am-pitan-dranomasina
aiza moa nefa ny makany aminareo Madagasikara jerevana le fiarana mifaly de tonga ty areny ianao tovy any io ny fanangy miara mifaly de efa zay le miara-tongotsika any amin'anty lany te ka de mirary saotsika hotainao soa de vavakytsika soa betsaka dada Maria va tena tsara tokoa ngenao tsara be Yahosoa azy nomenao navitra ny olona tamin'ny fahotana nafaka ny olona tamin'ny fahotana voninahitra anao dada Maria va taio azy ny teny sy ny fampianarana hitondra soa am'izay miaina ary hatsarana zay zay mandre vonjeo ny olona Yahosoa fotoana ny famonjena zao efa manao ny asany mihitsy ny ziady amba atonga ny hatsaranao tonga sy ho tafapitany amin'ny olona mba ho vovony zay rehetra voalahatra Yahosoa aza mitarehidrehetra intsony fa aoka ho iazakazana mihitsy ny famonjenan'ny olona mba hiverenana aingana olany aminao Yahosoa matoka fa tena tsisy ataonao very mihitsy ny hoteny io fa ho tafapetraka ny am-poan'ny olona ho saintsainy ny andro manalina tsy ataona misy hafamaina amin'izao teny mandeha zao mihitsy na iza voninahitra anao dada Maria va amin'ny anarany Yahosoa halleloia amen de mbola sotsiketra samy tenao soa ho amin'ny fitohizan'ny fampianarana manaraka indray